Faly miarabany Jacob. Manao pasteur. Ya anisany olona hoe novan'Andriamanitra ianao. Novainy tamin'inona moa inona zavatra niainanao taloha? Ny zavatra niainako taloha moa zany raha roesana dia tegna niaina tao anatin'ny tsy fahalalana, niaina tamin'ny resaka ditra no ny hery atanjana amin'ny matanora, ady, fisotroana toka, fifamalina ary na dia resaka tromba aza efa manaiky avokoa tamin'izany fotoana zany ary tsy azoazo ny aiko mihitsy raha tsy mandalo an'izany resaka ady zany. Ady ahoana moa zany hoe miady olona sa hoe ny tena resaka ady totondo satria zaho moa taloha moa nanao arts martiaux koa concours nataoko tamin'izany. Hanika ohatra mitaky ady foana zavatra tato anatiko ka zay no nahatonga ahy tratrany zany fakapanahy zany foana. Ianao zany amin'ilay miady io mamo ianao dia mandrava tanàna mihitsy, fantatry ny olona tratrany aminareo ve zany? Ie, tena sapaintana zany misy ahy moa ka ho tanora ary tsisy mahafantatra ao mihitsy zany hoe Roger zany amin'ny resaka ditrany tamin'izany. Ary resaka ady zany ndray misy izao normal ohatran'izao foana tsara mitady zavatra nijerazera vatako zany misy ary rehefa mamo dia tena tsy mahalala na iza zany mahady niteraka azy dia ataoko tsisy dikany aminakah misy hatrany miseka fiafarany amin'ny fandorona trano zany ny efa nataoko aby zany ka maro betsaka be misy mihetsety foana fa na dia reny olona mianjaka amin'ity faratran'ny Marovoay moa ny olona mianjaka mandeha misy ireny indesin'ny tromba reny fa na dia reny dia sako mamagny tefa-tsofina reny tamin'izany. Olona misy dia mianjahany dia volony ihany dia sahanao no fandroandrina aminy. Tamin'izany ary tena nisy ray izay ary namoaka tany Ambarasara io, izay manao Varasara tany nifamaly tamina vadiko dia tsy zakako dia nahatonga adinay roa tamin'izany. Izy mianjaka tsona hoe jirika izay no anaran'ny tromba aminazy, izy minday lefona izao mifamaky dia niverina izy. Mbola tsy nijadra ianao zany? Mbola tsara nijadra ndraika zao fa vo sainga nijadra aho tamin'izay satria tsy navoan'ilay olona ilay totondroko fa navoan'ilay poto trano. Vao saika hiditra tao amin'ilay olona niatakeko zany zao dia tatevelany zany zao dia efa nandriba trano dia niverina zao. Nefa tamin'izany efa nandeha fitoriagna saingany tsy niraisy ny fanjakana tamin'izany. Dia avy eo taty aoriana inona no nitranga nahatonga anao nivavaka? Rehefa taty aoriana zaho zany depuis 2011 décembre zay angamba niala avy teo Tanimora aho andeha Karama any Abesakoa any amin'ny École Mamajamba any. Dia à partir de 2012 à 13 eo zany fa tsy dia voafaritako aloha ilay daty no teo amin'ny mpamamona aho satria ilay ditrako avy ety zany mbola nientiko tonga tany ihany. Dia namondro trano aho satria miasa amina fabrication zay zany zao tany amin'ny tanàna zany misako usine izy io dia mamondro trano amin'ny tanàna. Dia tao amin'ny mpamamona zany zaho no misy trano namondroko trano misy boky ambony ohatran'ny hoe plafond zany ilay izy. Dia voadonako iny riban'ny trano dia nijery ilay boky ny apocalypse ngamany fa vitsy ny sisa dia ny Genesis ndraiky zany mbola misy tavitavela foana fa tsy ilay boky fa rotorotana voalavo. Baiboly zany boky io? Baiboly. Tsy baibolinao akory io? Tsy nanakahy zao tsisy misy tamin'izany. Mipetrapetraka tao anaty trano fotsiny dia voadonako dia latsaka dia teo ambony teo akaikiko teo. Dia efa tegna natsara tamin'ny torimaso zany zaho amin'ilay zaho makafoka iny mihitsy zany makafoka ilay tokany hoaniko tamin'ny alina iny no hitako dia efa namaky zao. Dia zao no teny hitako tao. Tonga dia niraisinao tsy nisokafanao ohatr'izao fotsiny? Tonga dia efa ohatran'izao ilay fa ohatran'izao mihitsy fivelaran'ilay boky. Ohatran'izao fivelaran'ilay boky teo akaikiko. Dia tonga dia efa nihitako voalohany dia ao amin'ny Genesis toko 7:20 andininy 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Izy zany zavatra tsy katrako voalohany. Dia hoe ary Jacob nahatsiaro tamin'ny torimasony dia nanao hoe ato amin'ity fitoerana ity tokoa Jehovah fa zaho no tsy nalala. Dia raiky tahotra izy ka nanao hoe endre matahotra ity toerana ity tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Zay teny zany no hitako. Dia ohatra nisy zavatra nampatahotra tampoka mihitsy zany tamin'ny fotoana io amin'ilay mofo fandinihako an'ilay tiny. Mbola tsy mpandinika soratra masina zao tamin'izany. Mbola tsy nahafantatra an'izany hoe ndaty tsy haiko izay lohany sy vodiny tamin'ity hoe ina baiboly zany.
dia teo zany zao nyresy lahatra sur place teo fa sainginy mbola sy tegna afaka tanteraka le ditrako fa mbola niezaka hatrany aho namaky sy namakafaka ny baiboly hatramy ny vidy misy aho tamin'izany. Inona no nanetranao tamin'ilay tenin'Andriamanitra hoe eto amin'ity toerana ity tokoa safidy fatran'Andriamanitra zava-dalanitra, inona nanetranao tamin'izany teny zany? Le tena nanaitra zany no overiko fa hoe teo aminakà misy zany Andriamanitra tamin'ny fotoanany fa zao misy tsy nalala azy any zany fandraisako anazy dia any ka tonga dia nisy fiovana teo amin'ny fiainako ary efa nijoroako vavolombelona tamin'ny mpiasa namako tany tamin'izany hoe zao rangahy hanao katekista tamin'izany vo ngamba ny semaine na 2 semaines zao no katekista fa le katekista zany mbola tsy fantatra hoe na amin'ny loteriana na amin'ny fizikema na amin'ny katolika fa zay fotsiny tanjona tamin'izany aho zao tena mibabon'ireo mpiara-miasa tamiko hoe andesy loko volam-piangonana koa nao satria le nieritreritra le fiainako tamin'le fahamamona zany reo dia ohatra ny hafa be le fiheverandreo azy 2012 ngambany zay 3 taona zao namaky baiboly namono baiboly anankiroa zany hoe nahava baiboly indroa ianao zany baiboly za zany tsy dia tsy kahatrako loatra hoe hatramin'ny Genesis ka hatramin'ny Apocalypse fa baiboly anankiroa no matiko tamin'izany. Amin'izao ianao zao manao inona zany zao inona zany zao ny fianarana ataonao amin'izao zany miresaka hoe fivavahana? Zaho aloha hatramin'izao aloha dia manao katekista aho zao io zay le tanjona niriako zany ary sorako tamin'ny tompo zany fa voaefako ny voadiko tamin'ny hatramin'izao aloha noho ny tanjonako hanao katekista fa niasa tavela. Dia nialanao daholo zany le ditra rehetrarehetra? Ie nialako daholo zany fanamafisako azy koa araka ny voalazan'ny Efesiana 5:9 hoe maizinao fahiny fa mazava ankehitriny. Inona ny afatrao an'ilay mbola tanora mbola maditra be mbola tena ao anatin'ny adalàna? Ny afatrako amin'ny tanora zany dia zao hoe fa mandalo zao fiainana sy ny filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Sotra betsaka